zavatra nisy aloha 29 mars androany fahatsiarovana anireo mahery fo ny firenena na ny maty noho ny fitiavan-tanindrazana na ireo fanomezam-boninahitra n'ireo mbola velona nanatanteraka n'izany adidy masina ho an'ny tanindrazana zany. Adidy ny malagasy tsirairay na olon-tsotra izy na manam-pahefana izy ny manome voninahitra an'izany daty zany. No resiko adidy amin'ny maha-sénateur ny tenako ny mba hamoha indray ny fitiavan-tanindrazana ho an'ny malagasy satria zay no zavatra hita fa tsy ampy amin'izao fotoana zao. Na dia tsy tokony hangatahana autorisation ny fametrahana fehezam-boninkazo ho an'ny mahery fo zany mba hialana amin'ny sotasota atao amin'ny mpitondra amin'izao fotoana zao dia nametraka fangatahana ny tenako tany amin'ny préfecture de police nahazo fahazon-dalana ara-dalàna na toerana anankiroa no nangatahako eny Ambohijatovo sy eny amin'ny fasan'ny mahery fo eny mausolée. Rehefa tonga teny amin'ny Ambohijatovo ny tenanay sy ireo olona zay mba nantsoko hiaraka hanotrona ampilaminana hametraka an'izany fehezam-boninkazo zany dia laza ireo mpiasa eny amin'ny primature fa hametraka voninkazo eny aloha ny mpitondra fanjakana tarihiny premier ministre. Amin'ny maha mpanara-dalàna ny tenako dia na dia samby 10 heures folo aza ny fotoana azonay mirahalaha dia najaiko izy amin'ny maha premier ministre ary tena Ambohijatovo tsy misy olona ny horakoraka ny premier ministre najain'olona tanteraka premier ministre. Vitany amin'ny premier ministre dia nametraka ny tenanay niaraka tamin'ireo vahoaka zay efa niangaviana mba hisolo tena azy ireo hanotrona anay. Vita io andeha natanteraka ny fahazahoan-dalana faharoa dia any ny fasan'ny mahery fo mausolée. Ny fandehanana eny amin'ny mausolée tompoko zay manana fiara mandeha fiara, zay tsy manana fiara dia mandeha tongotra. Matoa aho nangataka alalana nametraka taratasy mba ilazako fa raha misy mihoapefy dia zaho responsable. Ary efa napetrako tsara tamin'ny général Florence rehefa nisakantsakana anay teo Ambohijatovo fa zaho aho no responsable raha misy mihoapefy. Ary amin'ny resaka circulation routière raha ny famezivezena an-tanàn-dehibe ny fanelingelena ny fifamoivoizana na ny barrage atao amin'ny fifamoivoizana zay ihany no infraction na heloka mamoafady amin'ny resaka circulation. Fa ny resaka mandeha ampilaminana tsy mijeune circulation, tsy misakana ny fifamoivoizana, tsy mampiasa herisetra dia tsy heloka zay. Nandeha ampilaminana rehefa vahoaka avy any Ambohijatovo hiazo ny mausolée. Nisakanana aloha vao niala teo Ambohijatovo dia niteny aho hoe ara-dalàna zao fandehanana zao ka velao andeha. Teny andalana teny nandalo premier ministre andeha ho eny mausolée nomeny vahoaka lalana izy tsy nisy nisakantsakana, tsy nisy norakoraka, tsy nisy nitorabato fa nanajany mpandeha tongotra premier ministre, najainy vahoaka koa premier ministre, tsy nisy nangelingely lazy fa poatoy izay teny amin'ny tandrifin'ny FIP teny an-Tanimora général Florence mihitsy no nagnome baiko apoaho amin'izay ny zaho zay en tant que sénateur deuxième institution andeha hametraka voninkazo vahoaka malagasy zay ataoko fa mba te hanome voninahitra ny olobe ny tany aloha tany no tifirina lacrymogène
tifirina bombe grenade assourdissante ataoko fa tsy mety zany mon général ary indrindrandrindra ny fiarako zay nitaridalana za moa nandeha tongotra dia notifirina à bout portant an'io grenade assourdissante io potika ny paraprise zany hoe nanaty zalalana zahay nandeha tongotra ampilaminana tsy misy torabato nalefa ampitany filaminana fa eny ampandehanana tsy mijeune circulation hiakatra eny amin'ny mausolée no tifiriny général Florence grenade lacrymogène sy grenade assourdissante satria zao teneniko eto manko responsabilité ny général Florence satria marina amin'ny miaramila l'ordre doit être exécuté sans hésitation ni murmure fa l'autorité qui donne l'ordre en est responsable ianao mon général no responsable nandeha ampilaminana za sénateur deuxième institution anaovanao fihetsika sahala amireny hoe sahala amin'ny tany tsisy fanjakana loi de la jungle loi de plus fort ampilatananao ny fahefana reny no fihetsika nanaovanao any vahoaka eto aho miteny diso tanteraka mon général ny fihetsika nataonao androany satria officier supérieur ny gendarmerie ny tenako mahafantatra an'izany maintien de l'ordre zany maintien de l'ordre zany rehefa misy tsy magnaja ny ordre public zay no andraisana mesure fa ny androany olo manaja ny ordre public no nanapohanao grenade maninona moa tsy mitenenina hoe mbola hametraka voninkazo président de république ary mausolée janona kely ianareo sahala ny nataonay teny Ambohijatovo tsy maintsy nijanona zahay raha niteneninareo ohatran'izany satria zay manaja fa naparitakinao le vahoaka niterinao amin'iny en possession de force anao androany mon général mampiasa herisetra raha zavatra tsy tianao atao aminao aza atao amin'olona raha mpitso anao tsy en possession de force fa zaho no possession de force haveriko aminao ny raha nataonao iny ho tianao ve mon général sady tsy tianao ary zaho aloha mon général mety hahalefitra fa zaho tsy hanadino mipetraka amin'ny tantara iny ary ny fitondrana manao ny mety tsy tokony atahitra vahoaka maninona ary premier ministre teny Ambohijatovo tsy natahitra vahoaka naninona premier ministre niakatra teny mausolée nandalo ampivoany vahoaka tsy natahitra maninona ary président de la république matahitra mety izy angamba nanonebeko anao mon général hoe potehiny tobile ny colonel Lilson potehiny vahoaka miaraka amin'ny colonel Lilson zay no zavatra nisika zavatra tantara iny ary tantara tsy ho azo kosehina ninninona fanazavanao mon général officier général anao manana ny promotion anao zaho koa manana ny promotionko ary zaho aho en possession de force nandroany ataovy zay ataonao ataovy ny sindry azolena ataonao fa ampitso anao tsy en possession de force ampatsaheviko aminao zavatra nataonao mon général fa eto atsika tsy ho aiza fa hifankahita eto mon général mazava be zay fanazavanao zay André Mato sénateur efa nitenenenao to efa nametraka afatra ho an'ny général Florence fa tiako amafisina kely ty fantaniko ty hoe inona zany tena andraisanareo an'ireny fihetsika nataony reny izy izay nanapoaka grenade sy lacrymogène sy ny sisa ahoana ny tena hoe fandraisanareo an'ireny tafiditra amin'ireny tsy fanajana ny zon'olombelona satria zony tsirairay ny hanatanteraka ny adidiny adidy andeha metraka voninkazo atsiaro ny mahery fo adidy hanehohevitra ary fanehoan-kevitra ampilamina nazahoana autorisation légale fa manana force zany général Florence dia manao an'ireny ka za aloha mbola hanampiko an'izay raha resaka force zay en civil laho tsy mitarika miaramila fa mitarika civil aza zaho manao an'izany no mpiarana force mon général fa raha combat zany tsy ampianarina ho anahy ary zako eto miteny fa ataovy mitovy ny élément entina fa za tsy matahitra an'izany général Florence zany ary raha combat zany haiko loatra zany
fa tsy zaho manantanteraka ny adidiko en civil en tant que sénateur no atao zavatra sahala amin'izay efa tafahoatra loatra hetraketraky ny général Florence ka dahoary etsika mahita azy zay no izany ary inona no mety ho toyany izay zavatra ny zavatra ho toriny tsotra amin'ny tany-tandalàna oka samby hanara-dalàna fa raha atsika ianao nametrahana fahefana mon général na tsy hanara-dalàna voalohany raha tsisy hanara-dalàna tsika eto tany tsy tandalàna zany ho potika Madagasikara ty ka ataovo aminao tompo-pahefana aloha ny fanarahana lalàna voalohany fa ianao mon général tsy manara-dalàna tsy mahagaga nge raha nanao ny nanome baiko namelany Jean-Pierre regny général Florence général Florence responsable namelany Jean-Pierre fa tsy reo bandikely reo aza gadrana aza ataon'iny fa l'autorité qui donne l'ordre n'est responsable aza miala ndraikitra raha lehilahy zay lo milaza mahery anao satria manana force nefa misy zavatra ahilikinao bandikely aza miala ndraikitra fa za aloha zay mety alefitra fa tsy hadiniko mon général regny hetraketraka natao tamiko regny mety am'tany hamaly anao sa tsy hamaly rampitso atsika mahita azy fa tsy ho hadiniko regny zany de fa tadidio zay teniko androany zay tsy hadiniko regny nisy fanontanianao mateo hoe ahoana zany fa qualifieko andreny aloha tsy fanarana zon'olombelona ary tany tsy tandalàna tsy manara-dalàna ny fanjakana am'izao angamba tsy haiko matahitr'olona raha zavatra teny mozolenge président de la république ve tonga tsisy olona naray aza mitehaka tsisy fa miakatra ny tenanay mahazo tehaka ka zay sy zay no afatra petraka fa mieveratsika vahoaka fa tena ampelatanana mpitondra tady hanao dictature fahatsiarovana ny tolona no natao androany tsy mbola vita zany ny tolona satria fanjanahantany amin'ny endriny vaovao indray no misy am'izao mitomboka androany zany handraisantsika tanora ny afim-pitiavan-tanindrazana dia hiady sika ho an'ny famarotana ny tanindrazana hiady sika ho an'ny tsy fanekensika ny fandrobana ny harim-pirenentsika tsy mitondra vokatsoa amin'ny firenentsika hiady sika amin'ny didijadona ataon'ny mpitondra ankasitrany ianao Andriamatolo Ilson nandalo teto amin'ny fampalaam-baovao teto amin'ny viva événement tamin'ity androany ity raha tsy ahevina moa dia tena zava-nisy nafanadina fanany so teny amin'ny mausolée teny ary hita ihany tokoa hoe nahazo afatra mafimafy général Florence atao anatin'izay zava-nisy izay mety mbola misy afatra kely faraparany ve ty ny sénateur apetraka anatin'izay ny vahoaka tsy adala ny vahoakany nametraka ny président hery teo voalany izy fa am'izao fotoana zao sako ny teny manaova fitsapan-kevy bahoaka zara raha mahazo 5% io président io manaova fitsapan-kevy bahoaka na hoe ndao ary samby anandrana hoe mitarita olona contre ny président hery na mitarita koa olona pour ny président hery aoka tsisy atahitra an'izay fa ny filoha am'izao fotoana zao fa tsy mahazo crédibilité ny vahoaka zay aloha zany zavatra misy raha manao zavatra mety ny mpitondra tsy misy olona hanohitra fitondrana zany fa tsy zay tianao atao kosa no atao sahala amin'ny zavatra nataon'ny général Florence androany inge zay tiany atao zany atao satria ampelatana ny force ampelatana ny fahefana zay tiako atao ny atao général Florence na manara-dalàna nareo sakana tsy mendrika ny officier-ny gendarmerie zany hoe lalàna tandrazana sy lalàna no devise ny gendarmerie fa ny manamboninahitra tsy manaraka lalàna zany tsy mendrika ho manamboninahitra général amin'ny gendarmerie zay aloha dia teniko zay satria za sarotiny amin'ny corps anankiray io amin'ny gendarmerie ka zay manimba efa nanao heloka bevavana izy tamin'ny iny Jean-Pierre iny mbola napetraka eo zao koa izy manao heloka bevava apetraka eo petraha foana fa ho hitanareo foana ny bavure ho ataon'ny général io fa zay ihany no hanahirana anareo sotra